Zao atsika dia iroso amin'ny vaky teny ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahavalo dia ny andininy fahaenina ka hatramin'ny ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria anazy ny teny. Ny amina zahony ilay vehivavy Sonemita ny tranony sy ny taniny. Ary Elisy efa niteny tamin'ny vehivavy ren'ilay zaza maty novelominy ka nanao hoe mianga ka mandehana ianao sy ny ankonanao ary mivania any amin'izay azonao ivainianana. Fa Jehova efa niantso ny mosary sady efa ho tonga izany ka haritra 7 taona amin'ny tany. Dia niaingy vehivavy ka nanao araky ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny, lasa izy ny ankonany ka nivahiny 7 taona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Ary noho ny afaka ny 7 taona dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistina vehivavy. Ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary ny mpanjaka niteny tamin'ny Gehazy zatovony lehilahin'Andriamanitra hoe masina ianao, lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataon'i Elisy. Ary raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny nameloman'ny Elisy ny maty izy, dia indro ilay vehivavy reniny zaza maty novelominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazy, ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy ary io koa ilay zanany maty novelominy Elisy. Ary noho ny nanontanian'ny mpanjaka vehivavy dia nilaza ary dia nitendren'ny mpanjaka ny tandapa anankiray ka nomeny teny hoe avy reno izay azy rehetra ary honero ny vokatry ny taniny rehetra hatramin'ny andro ny ialany tamin'ny tany ka mandraka ankehitriny. Ho toizantsika izany vaky teny zany ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10. Rehefa hitantsika ny teny dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria anazy ny teny. Ny soramandry dia manao hoe ny amin'ilay vehivavy azo ny jangajanga dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra. Fa Jesosy kosa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva ary noho ny maraina koa dia nakeo amin'ny kianjan'ny tempolo indray Jesosy ary nivoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo ny jangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ary efa napetra ny teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatra ity vehivavy ity azo ny olona tanana ny jangajanga ary ao amin'ny lalàna ny Mosesy dia nandidy antsika fa ho toram-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa hoana kosa hoy ianao? Izany no lazainy hankany fanahy azy mba azahoany izay hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha naharitra nanontany azy izy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota teo aminareo no aoka hitora-bato azo voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrindranjiny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary raha efa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aizy reny tsy nisy nameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloko anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manonta intsony. Faranantsika izany teny zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 dia ampiana ny andininy 9. Asan'ny apôstôly toko 9 ny soramandry. Ny fidianana ny fitolahy sy ny nandroson'ny fiangonana. Ary tamin'izany andro zany rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra
dia nimononmonina tamin'ny Hebreo ny Helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao any tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay koa amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy ny fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany fa izahay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefanina izy lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina ary Filipo sy Prokoro sy ny Kanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrenin'ny apôstôly ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia metra tanàna taminy dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary ny maro indrindra nisy amin'ny mpianatra tany Jerosalema ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoany. Ary Stefanina feno ny fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Vavakantsika amin'izany vakitenin'ny soratra masina izany mba azahoantsika sakafom-panahy sa azahoantsika tsirairay avy. Iaraka ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray, eo Andriamanitra Abrahama, ianao Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay, maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina, velona ka mipetraka ao kavananao ray, eo mifona ao anay. Atotrainao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra tompony amin'ny tahinao anay tsirairay avy. Ka natratraranay ty volana vaovao ity indray dia ny volana faharoa amin'ny taona amin'ity kalandre izay velomanay ity. Tantananao anay tamin'iny volana voalohany, iny ka nahatratraranay ty sabata voalohany indray amin'ity volana febroary ity. Misaotra koa ny amin'ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay, ka dia tsy namina izany tany tokantrano izay na tany am-paosina hitany, fa noho ny bitsiky ny fanahy masina. Vokatry ny fanahy izay ty anatinay dia nitondra izany izahay tompo satria fantatray ny soratra masina. Ny vokatry ny fakatoavana izany teny ny soratra masina izany raha mitondra ny fanatra sy ny fahafolokarena izay. Ary fantatray koa ny vokatry izany koa raha sanatria ka tsy mbola vahoaka marina na mahatoky amin'izany izahay. Ko dia misaotra raha eo satria raha tsy nitahinao sy nambininao moa izay inona no entinay atolotra ho anao fanohanana ny asa izay efa nanirahanao anay. Ko dia raha izany mba kasitranao amin'ny seza fiandriananao, mba hoe mikamanitra eo amin'ny seza fiandriananao Tompo, ka dia tsy verina aminao foana tokoa ny teninao raha tsy natanteraka izay nampandehananao azy izay manao hoe taka ny ranonorana izay milatsaka ny tany, ka tsy verina amiko raha tsy efa navotony tany, dia tahaka izany koa ny teniko izay naloko ny vavako, tsy verina amiko ireny ho ianao Jehovah raha tsy efa natanteraka izay nampandehanako azy. Ko dia misaotra raha eo mitenena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay nyrenesinay tao fa mihaino indray izay. Fa izany vavaka izany dia mbola angatahana sy tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloia. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Eny ary. Voalohany indrindra dia faly miaraba antsika vahoakan'Andriamanitra rehetra aty amin'ny Atsimon-drano. Androany faefatra ny volana febroary taona 1720. Androany ny fotoana voalohany fampiarabantsika tratry ny taona. Ko dia mahafaly any manaritavantsika rehetra. Eto avokoa ny olona amin'ny fiangonana rehetra. Eto ny diakona rehetra. Eto ireo tanora, zazalahy, zazavavy, mihira, ndray mandreny, fotsy volo, elany etezana. Eto avokoa tsika aty Atsimon-drano. Miarabantsika tratry ny taona vaovao tia izay sy ny ankonako. Miarabantsika ihany koa androany satria eto amin'ity toerana misy atsika tia no novidian'Andriamanitra amoahana
ity vaovao lehibe ity. Vaovao lehibe ho ia satria ty zavatra ho resantsika androany ity dia zava-miafina ho an'izao tontolo zao. Fa isika kosa no nampahafantarin'Andriamanitra azy ary mikasika indrindra ny fitoriana ny bokin'ny Apokalipsy. Ka noho izany dia mangataka atsika rehetra mba samy vonona handray ity vaovao lehibe ity. Itsika ato tokantrano ato eran'ny Madagasikara na atraty ampitan-dranomasina na Apokalipsy mbola ato anatiny ianao na efa nialy ianao fa mpiaino ity radio ity, mihaino ty afatra ny toriteny isaky ny sabata ity, dia miangavy ianao mba ho antsoinao izay mbola any an-dakozia any na izay mbola any amin'ny efitrano hafa any. Ary raha manana zanaka koa ianao kanefa tsy Apokalipsy dia antsovy koa izy eno ity vaovao ity, satria vaovao lehibe no resantsika eto androany ary vaovao mampangororo raha manofo, vaovao izay ataoko koa hoe mampidera an'Andriamanitra koa ankilany, satria ity vaovao ity dia fanambaran'i Jesosy Kristy tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy tany amin'ny 2000 taona lasa, fa manomboka ho tanteraka izy ankehitriny. Tsy inona zany vaovao izany fa vaovao mikasika ny Apokalipsy 17 zay fantatritsika tsara fa misy didy sy lalàna mivoaka ao zay manao hoe hampamono ho an'izay rehetra tsy mety mekohaka eo ny lohany bibidia sy ny sariny, tsy avelany vidy, tsy avelany varotra raha tsy manana ny mariky ny bibidia. Manomboka mivoaka izany vaovao zany ankehitriny ary ho ambarako amintsika eto, ka dia hoe sokafy tsara ny fotsika ary samy tony tsara handray ity vaovao ity. Zay ny ray voalohany resantsika rehefa avy eo. Ny faharoa manaraka an'izay dia vaovao nitranga tamin'ity herinandro ny fidiran'ny volana febroary ity koa. Ity indray dia vaovao mahafaly ary tsy ho ampizitsika ihany koa ny voan'ity vaovao ity sy ity trangan-javatra miseho amin'ny fiangonana ity. Dia mikasika ny taona vaovao ary dia nisy fiangonana rahavavy izay fiangonana fantatritsika tsara ihany koa, Sabatista, tonga tao tokantranonay mivady. Ny filohany zany ny fiangonana izany miaraka amin'ireo pasteur mpiara-miasa aminy, ny araba anay mivady sy ny fiangonana Apokalipsy mazava ho azy natratra ity taona 1720 ity. Dia manontany tena angamba antsika hoe fiangonana inona moa izany, satria maro ny fiangonana Sabatista. Tonga izy ireo avy hatrany dia ambarako amintsika ny fiangonana Vaon'ny Oloko miaraka amin'ny filohany ny pasteur Ertina sy ireo pasteur mpiara-miasa akaiky aminy.
Fa ny zava-dehibe dia tonga ry zareo ny araba. Inona moa no antony arabany zareo atsika? Nilaza zany ny filohan'izany fiangonana zany tamin'ny mpiara-miasa aminy sy ny fiangonany fa ny fampianarana apokalipsy izay nataon'ny pasteur Mayol taminay tamin'izany andro izany tany amin'ny taona 570 sa 497. Ireto izay no nampianarin'ny pasteur Mayol apokalipsy tamin'izany. Fony mbola tao amin'ny heureux. Ny pasteur Jocelyn, ny pasteur Patrick, ny pasteur Ertina, ny pasteur Mamra Kotovao. Avy amin'ny fampianarana apokalipsy, hoy ity ray aman-dreny ity, no nazahoantsika izao fiangonana vaon'ny oloko izao ka nivavaka tamin'ny andro sabata. Ka noho izany ozy izy dia ray aman-drenitsika, ray aman-dreniko nampianatra sy ny taiza izany pasteur Mayol izany, ka dia tsy mety ny petrapetratsika fotsiny eto hatramin'izay fa andehetsika mba hiaraba azy sady hisaotra azy ny amin'izay fampianarana sy ny fitaizana nataon'izay. Dia tonga ry zareo nanao zay fampiarabana izay ary dia nialatsiny koa nangataka fifonana ihany koa amintsika fiangonana apokalipsy ny amin'izay disadisa, ny amin'izay mety alahelo vokatra ireny disadisa nisy tamin'ny fiangonana reny ozy izy fa tratrany tsy azo anoerana izay vao fitaka izahay amin'ireto demoniaka ireto ka dia hitondra fialatsiny, hitondra fifonana. Tsy vitany zany fa dia mbola nitondra koa izy ireo solombody akoho fifampiarabana tamin'izany natolotra ny pasteur Mayol sy ny ankonany noho izay mariky ny fihavanana sy fifampiarabana izay. Nanolotra izy ireo solombody akoho. Tsisy mamenatra an'izany fa ny voninahitran'Andriamanitra no aseho satria na itsika aza dia tsy eritreritra an'izany kanefa na dia tsy fomba ny manonona an'izany solombody akoho izany na hoe voadiondrara tolotra izany tsy fomba ny manonona an'izany kanefa anehoana amintsika fiangonana apokalipsy fa tena ny aika izy ireo ny tsy fahatanterahana sy ny zavatra tsy nety nitranga teo amin'ny fiangonana apokalipsy sy ny vaon'ny oloko ka nahitana izy ireo atsanga tsy amanorona tamin'izany noho ny fitaka izay nazo azy fa tonga koa izy ireo hiaraba amin'ny maha ray aman-dreny ny taiza sy ny kolokolo sy nampianatra ka natonga azy ireo amin'izany toerana izany dia lazaiko anareo fa nahatratra ray tapitrisa izany solombody akoho natolotra izy ireo izany. Nolazaiko izany mba lalantsika fa tonga hiavana izy ireo fa tsy tonga hiady. Dia nisy ny dinika izay ny fanaovana amin'ny fiarah-miasa. Hiarah-miasa ary ny zava-dehibe amin'izany dia hifamenona ny banga ary ny afatra izay tsy mbola azon'izy ireo tamin'ireny fampianarana apokalipsy ireny dia nanaiky ry zareo ny andray izany ny afatra izany satria ho any an-danitra ny tanjona. Raha sitrapon'Andriamanitra koa dia hanao fivoriana miaraka isika ny apokalipsy sy ny vaon'ny oloko fa nomana an'izany programa zany miaraka isika.
eo voninahitra ilay mpanjaka ary ataovy mafy ny terany sy laza voninahitra mandrakizay. Halleloia! Izay ny vaovao mahafaly anankiray. Ary efa nifampiresaka tamin'izareo lazaina amin'ny fiangonana ho avoaka amin'ny radio sy ny tele izao fiarahantsika zao. Mety aminareo ve ozy za? Tena mankasitraka izay pasteur. Enao ny ray aman-dreninay ozy izy. Ary tsy nitan'izao lalana zao zay raha tsy avy taminao. Dia mbola misy zava-miafina be da be izay fampizarana satria ny tanjona dia nitondra ny olona rehetra ho aiza? Ho any an-danitra. Miaraka amin'ilay Jesosy Kristy maty ny levy natsangana araka ny dia jerevy ilay teny fanevantsika fa amaro dia maro ninona ozy izy a? Fa tsy takatry ny saina zany fiasan'Andriamanitra zany rehefa nareo fa omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluia! Manaraka izany dia hoentiko ny vaovao voalohan'ilay niresako tao. Vaovao izay amin'ny maha-olona dia mampatahotra ary mampivaraontsana ny mihaino ity vaovao ity. Indrindra fa ho an'ny olona mahalala ny miafatry ny bokin'ny Apokalipsy. Kanefa kosa ny ankilany dia mahavelo-panantenana sy mampitombo ny finoana be da be. Fa ny zavatra noresahan'Andriamanitra nanirahana antsika eran'izao tontolo izao dia tsy diso fa marina ny zavatra noresahan'Andriamanitra. Dia hitondrako an'izany resaka izany sokafo ny baibolitsika ao amin'ny Korintianina 2:2. Alohan'ny anaovako sy anambarako ity vaovao lehibe ity. Korintianina 2:2. Korintianina 2:2. Maina ny molotra ato, maina ny ato vavaka satria sadaikatra dia sadaikatra ny laza ity vaovao ity nefa dia tsy maintsy ambara amintsika izy ity. Fa dia tsy fantatro na ho sivana koa izy ity amin'ny fiangonana na ho fikororoana koa izy ity na toy ny izay efa nambara tamintsika hatramin'izay hoe mipetraka amin'ny fototry ny hazo ny famaky ka ny hazo tsy mamoa voretra dia ho kapaina ary ny sampana amin'ny foto-boaloboka izay tsy mamoa ny toroteny tamin'ny heriny dia ho esorona ka zay efa tany boaloboka efa ny volavolaina sy namboarina sy nasiana zezika hoy ny tompo nanantenana amoa voaloboka tsara kanjo indro namoa voalobo-dratsy dia ho etezana ka atsipy any anatin'ny afo. Toy ny zany afatra izany ny daholo ity zavatra ambarako amintsika androany ity ka dia mangataka antsika fiangonana na itsika atotokantrano mba ho tono dia tono zany fa zava-dehibe ity zavatra ho resantsika ity. Korintianina 2:2 andininy 9. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay fa tsy fahendreny izao tontolo izao na ny anympanapaka izao tontolo izao izay olona mialevona fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohan'ny nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao. Averiko tsara. Tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao. Fa raha nahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Averiko indray izy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra. Ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza ny olona malala ny ao am-pon'ny olona
afa-tsy ny fanan'ny olona zay ao anatiny ihany, ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Eny hoe amin'izay ary afa asika fanazavana kely ity alohan'ny tondratsika ilay fanambarana. Nefa ozy izy milaza fahendrena amin'izay matanjaka izay. 9 zany, Korintianina 2:2. Voalohany indrindra dia izao, itsika fiangonana Apokalipsy 20 taona ny orenana hatramin'izay. Nandeha foana io fampianarana bokyny Apokalipsy io. Misy zava-miafina tao. Fa misy amintsika ny manao kototoa azy io, tsy mihaino azy intsony. Fa tahaka nefa zavatra efa mahazatra. Ary na ny olona aza 20 taona nitoriana ny bokyny Apokalipsy, efa manomboka tsy mataitra ny olona intsony izany. Efa fandre izany. Zay indray le Apokalipsy ny mahiolona. Zay tsy sasana amin'izany ny atodohanay. Zay tsy mila an'izany, tsy rebirebena amin'izany. 20 taona. Nefa tsy mataitra ny olona intsony. Na mandeha amin'ny radio zany, na mandeha amin'ny télé. Satria izay indray le Apokalipsy. Marina zany, tsy mezantsika tsinonizaniza. Fa ankehitriny kosa, milaza fahendrena amin'izay efa matanjaka izay. Ity afatra omena antsika ity zany, dia tsy ho an'ny olona malemilemy intsony. Fa ho an'izay efa matanjaka. Ary zany nefa nanatsivanan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ireny ilay fitanan'ny Jordany ireny, tamin'ny fitafiana fotsy sy manga. Efa sivana nataon'Andriamanitra daholo ireny. Satria ilaza fahendrena amin'izay efa matanjaka izy, raha ny vaovao izay hompitaina amintsika rehefa avy eo. Izany ozy izy tsy fahendreny izao tontolo izao, na ny mpanapaka n'izao tontolo izao izay mialevony. 9. Ary tsy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Izany hoe, izany fahendrena izany tsy natao an'ny mpanapaka sy ny mpitondra eran'izao tontolo izao, sy ny manam-pahefana, sy ny mpanan-karena eran'izao tontolo izao. Fa ireo tsy malala izany. Miangatra any amin'izay filoham-pirenena eran-tany, eran'izao tontolo izao, sy ny manam-pahefana rehetra, io mpanapaka io. Tsy malala izany izy ireo ary tsy natao azy izany fanambarana izany. Fa raha nalala izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompo. Izao ny dikan'izany. Raha nalala izy dia tsy hamoaka n'ity lalàna zay efa nambara mivoaka ty. Raha nalala izy tsy nanao soni ity lalàna ity. Satria nafeniny izany, ka tsy nalala ny mpanapaka izao tontolo izao. Ary ny mpanapaka izao tontolo izao ary navita ity lalàna, décret, mivoaka, voasoniana filoham-pirenena anankiray lehibe sy matanjaka indrindra ity, ka mamaky izany dia tsy malala an'izany, tsisy fantany izany hoe inona ny dikan'izany, inona no asehon'izany. Fa vao mainka ary mifanohitra amin'izay fanambarana izany no an-tsainy hoe tsara ho anareo izay. Aizany mbola azo anareo. Satria nafeniny izany. Fa ny matanjaka ozy izy no nomena any izany. 7. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izay ka maneho zava-miafina, dia fahendrena izay nafeniny. Zava-miafina fahendrena izay nafeniny ity. Fa nilazaina amin'ny 10 isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Hoe voninahitra aloha zany ilay mpanjaka ny mpanjaka. Nafeniny izany, tsy nampahafantariny izany, fa isika ozy izy no nomenany izany. Zava-miafina izany. Fahendrena izay nafenin'Andriamanitra. 7. Azafady, raha nalala izany izy dia tsy nombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompo voninahitra, izao ny sariny izany. Raha nalala izany reto fahefana sy manam-pahefana, fitondrana maefa ambony faran'izay ambony, puissance mondiale,
ireto dia raha nalala izany izy dia tsy nanombo an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Inona moa ny sariny hoe nanombo an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana? Ozy ny apôstôly Paoly hoe tsy zaho ntsony ny velona fa Kristy ny velona izy. Ato anatiko dia novonoany Kristy, fa io famonoana io koa dia ho avy amintsika vahoakan'Andriamanitra. Ho avy amintsika io raha io filazana ato amin'ny soratra masina io, hoe raha nalala izy dia tsy nanombo an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa efa lasa zany, fa Kristy mbola be da be ny Kristy velona mandehandeha, satria tsy zaho ntsony ozy Paoly ny velona fa Kristy. Ka ivoaka ilay lalàna indray fanamelohana any Kristy, raha ny tena marina ho fanamelohana ny vahoakan'Andriamanitra, mitondra ny hafatra ty bokin'ny Apokalipsy ity. Ho iamantsy antsika hoe raha maolona dia amin'ny manofo mampivaraontsana, mampametra panontaniana ary mampatahotra izy ity. Kanefa ny ho lazaiko ilay zava-miafina nampahafantarin'Andriamanitra antsika ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ary ho resahako ny trangan-javatra efa niainantsika hatramin'izay sy ny zava-misy, ary amin'ny farany dia vakiako amintsika io lalàna mivoaka io. Ary io lalàna mivoaka io dia avy ho antsika mahay mikodin'ilay firenena, dia avy amin'ilay bibidia faharoa. Bibidia faharoa no namoaka an'ilay lalàna arak'ilay voasoratra ato amin'ny soratra masina. Mandeha tsika amin'ny Apokalipsy ary. Apokalipsy 7:12 ho vakitsika ny amin'ilay bibidia. Dia tsy ho hanazavany hoe iza ny bibidia, fa efa fantatritsika izany, satria zava-miafina zany. Ka ho an'ny olona izay mihaino antsika amin'izao fotoana zao, raha tsy mianatra ny Apokalipsy izy dia tsy ho azony zany zavatra zany, fa ho tsika izay efa nahalala ny hafatra n'ity Apokalipsy 7:12 ity dia halala tsara ny hefiny izany. Ny bibidia voalohany dia voalaza ao amin'ny andininy faharoa fa ny dragona no nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrana ny fahefana lehibe. Apokalipsy 7:12 andininy faharoa zany dia ny tapany faharoa. Le bibidia ozy izy tahaka ny leoparda, ny tongony tahaka ny bera, ny vavany tahaka ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Le bibidia voalohany ity zany dia fantatritsika tsara ny dragona izay nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe. Andininy fahaefatra, ary dia kohaka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy nanome fahefana ho an'ny bibidia. Ary ny koka teo anoloan'ny bibidia koa reo ka nanao hoe iza no tahaka amin'ny bibidia ary iza no mahay miady aminy. Izay zany le bibidia voalohany. Dia bibidia voalohany io ny resana azy andininy fahafito sy ny fahavalo, dia zao ny lazany azy. Ary navela hiady tamin'ny olo-masina izy ka haresy azy. Fantatritsika tsara natao hoe olo-masina, indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanany Jesosy Kristy. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary ekoko ny lony ny olona rehetra monina ambony tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavonatra amin'ny nanorenana izao tontolo izao. Ozy izy hoe navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy. Io ilay zavatra mampatahotra sy mampangorohoro, fa tamin'izany dia mbola ho avy izany faminaniana izany. Fa ny voalaza eto dia hoe ny olona masina rehetra ka nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ekoko ny lony ny olona rehetra monina amboniny tany. Zay le bibidia voalohany. Fa le bibidia faharoa, tsy ity bibidia voalohany ity zany no anerin'ny olona sy
ampamon'ny olona fa ty bibidy faharoa ity fantaritsika io bibidy faharoa io raha ny fanazavana ny fampianarana ny boky ny apokalipsy fa ho an'ny olona zay tsy nianatra ny boky ny apokalipsy tsy mahalala azy io ary hitako izy fa indro nisy bibidy iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny zanak'ondro zay izy sady ny teny tahaka ny dragona ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidy voalohany dia aseho anatreny ary ny tanymbany zay monina eo dia asainy miekoaka eo ny lohan'ilay bibidy voalohany izy efa sitrana tamin'ilay feriny saika nafaty azy lay bibidy faharoa zany no anerin'ny olona monina ambony tany ekoako ny lohan'ilay bibidy voalohany toy izatsika mivaky teny 13 manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra eo amin'ny tany eo masiny olona azy ary mamitaka zay monina ambony tany izy amin'ny famantarana zay omena azy atao eo masiny bibidy sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary amin'ny bibidy izy voan'ny sabatra nefa velona ihany ary navelany isaina sary bibidy izy mba hateniny sary bibidy eny hoe am'izay ty phrase manaraka ty ary ampamono izay rehetra tsy mety mekoako ny lohany sary ny bibidy ary ny olona rehetra eno tsara ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny miliardera na ny mahantra na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na ao amin'ny androny avokoa mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy zay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy sy nisan'ny anarany io lay vaovao lehibe ho resahako amintsika androany ampamono zay rehetra tsy mety mekoko ny lohany sariny bibidy ny olona rehetra kidy olona rehetra zao zany na filoham-pirenena na premier ministre na ministre na député na sénateur na DG na PDG na milliardaire na transporteur na tantsaha na mpamboly na mpivarotra na mpianatra any amin'ny EPP CEG lycée université na iza na fiangonana na inona fiangonana ivavahana zay le hoe olona rehetra na ny kely na ny lehibe dia ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana na ny eo amin'ny androny avokoa mba tsy hisy azo hivita na hivarotra fa tsy manana ny marika tena anaran'ny bibidy na nisan'ny anarany fa haitsika io isa io tsy resaka lavabe an'izany intsony itsika fa izao ny zavatra ampitaiko amintsika satria itsika zao no nataon'Andriamanitra mamoaka nyity vaovao ty voalohany eto Madagasikara amin'ny teny gasy Apokalipsy 7:20 ny 9 sy 7 ovakitsika io melohan'izany nefany a dia izao no voalaza amin'ny Apokalipsy 7:20 ny 7 sy ny 9 ary navela iady tamin'ny olona masina izy ka resy azy ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra ary ekoko ny lohany ny olona rehetra monina ambony tany dia le hoe fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra ekoaka eo ny lohany ny olona rehetra monina ambony tany dia izao voalaza ny Apokalipsy 7:20 ny 5 sy 7 ary hitako koa asiko kola izy ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nidina teo voan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany zay tsara izy eo amin'ilay 9 ekoako eo ny lohany ny olona rehetra monina ambony tany 7:20 ekoko ny lohany ny olona rehetra monina ambony tany satria io bibidy io amin'ny 7:7 tapany faharoa dia manao hoe nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny raha nomena fahefana tamin'ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ka nasainy ekoko ny lohany ny olona rehetra monina ambony tany ity bibidia voaresaka tamin'ny Apokalipsy 7:20 ity ankilany kosa ny anjely voalohany amin'ny afatry ny anjely telo dia nilaza fa hoe manana filazantsara Apokalipsy 7:20 tapany faharoa manana filazantsara mandrakizay koa hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra raha nomena fahefana zany ilay bibidy
amin'ny fokom-pirenena sy ny olona samihafa fiteny ary ny firenena rehetra sy ny olona rehetra monina ambony tany. Dia misy anjely anankiray koa zany ato nomena fahefana, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Ka raha nilaza ilay bibidia dia nanao hoe ekoko ny lony ny olona rehetra monina ambony tany sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Fa ilay anjely voalohany kosa amin'ny afatry ny anjely telo dia nilaza amin'ny Apokalipsy 14:7 nanao tamin'ny femohery hoe matahoranaandriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miako ofa eo ny loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izay ny afatry ny anjely voalohany. Raha na milaza i bibidia fa ny olona rehetra sy ny fokom-pirenena sy samihafa fiteny sy ny olona monina ambony tany, satria nomena fahefana izy tamin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy samihafa fiteny sy ny olona rehetra monina ambony tany, dia ekoko ny loha ny olona. Fa ny anjely voalohany koa nanana filazantsara mandrakizay koa toriana amin'ny fokom-pirenena samihafa fiteny sy ny olona sy ny samihafa firenena rehetra. Nao tamin'ny femohery koa manao hoe matahoran'Andriamanitra fa aza matahotra amin'ny bibidia. Miekofa eo ny loha nanao ny lanitra sy ny tany fa aza miekoko ny loha amin'ny bibidia. Izay ny afatry ny anjely voalohany ihany koa. Ity Apokalipsy 7:20 ity dia milaza mikasika any amin'ny bibidia ity izy rehefa sitrana tamin'ilay feriny izay saika nahafaty azy. Apokalipsy 13:3 ary hitako ny lony anankiray izay toa voaka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia nekoko ataon'ny lon-dragona ireo satria izy nanome fahefana ho an'ny bibidia. Ary nekoko ataon'ny loha bibidia koa ireo ka nanao iza ny tahaka amin'ny bibidia ary iza no mahay miady aminy. Hoy izy hoe gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ny tany inona ozy izy? Ny tany rehetra. Ary dia nilaza izy iza no tahaka azy ary iza no mahay miady aminy. Fa hoy ny afatry ny anjely faharoa Apokalipsy 14:9. Raha nomena fahefana izy, gaga ny tany rehetra manaraka azy, iza no mahay miady aminy, dia hoy ny anjely faharoa 2:9. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ireny ka nanao hoe rava, rava Babilôna lehibe izay mampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fatezerany noho ny fijangajangana. Rava, rava Babilôna lehibe, gaga ny tany rehetra ao Babilôna manaraka azy. Fa tsisy mahay miady aminy raha ny tanjaka sy ny heriny sy ny fahefany. Fa hoy ny anjely faharoa rava, rava, rava Babilôna lehibe ozy izy. Zava-miafiny zany hoa. Fa ho an'ny olona izay matanjaka ny mahalala izany fahendrena nafeniny izany, nafenina ny tampanapaka n'izao tontolo izao zany. Fa isika ozy izy ny soratra masina novidian'Andriamanitra halalany izany. Dia hoy ilay afatry n'ilay bibidia faharoa. Fantatritsika tsara io bibidia faharoa io. Nilaza ty bibidia faharoa ty fa 15. Tapany faharoa izay manambara toy izao: ary ampamono izay rehetra tsy mety mekoko ny lony sariny bibidia. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na tsy andevy na ny andevy dia hampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana eo amin'ny andriny avokoa, mba tsisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany. Mafy be zany lalàna izany ary ho avy tsy hoela intsony. Ny fehim-potoana ny tsy fantatra fa efa andalana izany fa tsy miverina intsony izany trangan-javatra izany zay voalaza tany amin'ny 2 arivo taona lasa, zavatra nafenina fa nampahafantarana antsika izany amin'izao fotoana izao. Hampamono izy ozy izy ho an'izay rehetra tsy mety mekohaka. Manaraka an'izany mpandraisina marika daholo niza ny andriny sy eo amin'ny tanana ankavanana, tsy misy mahazo mividy, tsy misy mahazo mivarotra. Nisy afatra zay nampitaina tamintsika mikasika azy io, fa raha mafy izany fandrahonana fanameloana ho faty izany, tsy avela hividy ianao, tsy avela hivarotra
miantra minaina koa zany fa mbola resantsika eo daholo ny lalàna mikasika an'izany fa melabelarina mikasika an'izany dia nanafatra ny anjely fahatelo ndraiky io raha mafy sy enjana be zany lalàna zany a dia za mba tsy hanadinana na mirahantsika fiangonana rehetra sy tsika voaka an'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy ambara koa izy ity fa na mafy sy enjana ary zany fandrahonana izany ny fanameloanao faty izany a dia mampitandrina mafy koa Jehovah ato ka nasaina nambara koa ho an'ny vahoaka mba tsy ananako tsiny tsy hanadinana na amin'ny rahantsika koa ka hita loza eo anatrehan'Andriamanitra izaho sy ny ankonako dia izao ny fampitandremana nataon'Andriamanitra koa amin'izany menasy na fandrahonana mafy dia mafy izany ary tsy maintsy hitranga nefa izany na tiatsika na tsy tiatsika ary raha zao fa tranga ny zavatra zao masotsika izao no ahitan'izany. Apokalipsy 4:7-5 ka hatramin'ny 1:2 ary nisy iray koa anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe eno tsara nanao tamin'ny feo mahery hoe tsy zavatra fenifenina zany na kenakenaina fa pitsirina hatrany amin'ny voamasony mihitsy pitsirina mihitsy ny vai raha mafy ho aza ny fandrahona sy fanamelona faty miandry itsika izany a tia koa fampitandremana mafy voantsika koa raha misy apokalipsy mino Jesosy maty nilevina ntsangana araka ny soratra masina io averiko tsara raha misy apokalipsy ho a sy izay mbola handray izao afatra resantsika izao fa mbola itsika izao ny antefany ty afatra ity zany fikofana zany mazava be raha ny andro ivavahana lahady raha Kristy maty zoma mahalala n'izany tsara isika tonga dia pitsiroko amin'ny voamasony ilay izy ka raha misy apokalipsy ozy izy mivoaka io lalàna io hampamonitra avele vity mivarotra io raha misy apokalipsy miekoaka eo ny lohan'ny biby sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa nisotro ny divainy fatezeran'Andriamanitra. Eno tsara izay tsy mahalala zany dia fa isotro ny divainy fatezeran'Andriamanitra fa itsika mahalala nomena ny ty afatra ity itoreny ty afatra ity dia nitsindriny mafy raha misy miekoaka dia ataoko entre parenthèse mihitsy zay apokalipsy nandray ny afatra rehetra na nialy izy na lasa jotaisma izy na lasa kodimy izy na koenina izy na kofito izy tsy haiko zay na lasa anazy na inona nandehanany tany ka nalalana n'io fiakofana io ka mandray izany marika izany eny amin'ny andriny na eny amin'ny tanany dia izy koa nisotro ny divainy fatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny sorofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry ary nisetroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina zay mekoko ny lomo bibidia sy ny sariny na zay mandray ny mariky ny anarany mafy be koa ny fampitandremana eto fa niza mekohako ny lohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray izany mariky izany na manan-karena izy na malahelo izy na kely izy na lehibe izy na antitra izy na tanora na andevo izy na tsy andevo dia misotro ny divainy fatezeran'Andriamanitra izay apokalipsy resy ka nandray izany marika izany satria efa tombotra izy amin'izao fotoana izao. Apokalipsy 5:10 ny amin'ny lovy fito nisy ny loza fito zay nentin'ny anjely fito ka nahitany tamin'ny tany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ary hitako fa indro nisy famantarany iray koa tany an-danitra sady lehibe no magaga dia anjely fito zay nanana ny loza fito farany dia mieritreretitsika amin'ny loza mitranga tsy eto Madagasikara ihany fa eran-tany fa efa sariny ny loza fito miraraka io zavatra hitatsika io fa na zavatra tsy pisy eto amin'ny firenentsika aza dia misy eto amin'ny firenentsika malagasy satria ireny no entina mahatateraka ny fatezeran'Andriamanitra ary nahita fa indro to ranomasina fitaratra miaro afo ary zay naharesy
ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo moron-dranomasina fitaratra ny tanin'ny lokangan'Andriamanitra ary mihira ny firany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy firany zanak'ondry izy nanao hoe lehibe sy matalanjo ny nasanao tompo Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay izany tsy ataotra ary izany tsy akalaza ny anaranao tompo ao fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy ekoko eo anatrenao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao ozy izy amin'ilay andinin'ny faharoa hitako fa indro nisy toranomasina fitaratra miaro hafa ary zay naresy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany tsangana teo moron-dranomasina fitaratra mitany lokangan'Andriamanitra izy ary mbola anindrin'Andriamanitra azy atao amin'ny apokalipsy toko 20 ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina apokalipsy toko 20 ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina ny amin'ny namatorana ny satana sy ny amin'ny fitsanganana voalohany ary ny arivo taona ary nita seza fiandranana maro ary nisy mipetraka teo ambonina ary nomena fahefana itsara izy ary hitako ny fanahany izay notapahandono ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy nikoka tao ny lomo bibidia na teo ny lony sarina ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona amen fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona manabatapony arivo taona zany ny fitsanganana voalohany sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ireo tsy mba nanana fahafatesana faharoa fa ho fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona naveriny tsara zany le afatry ny anjely fahatelo raha misy mekoko ny lony bibidia sy ny sariny ka mandray izany marika izany satria mivoaka ny lalàna hatrany amin'ny fanamelona ho faty tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra ho an'izay tsy mety mekoko ny lony bibidia dia misotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra ary fahatezerana tena faran'izay tapony indrindra izany ho an'izay resy ozy izy ka mandray izany marika zany ozy zay resy dikan'izany ady io ao ny voakan'Andriamanitra zany nampatonga an'Andriamanitra efa nilaza hatramin'izay hoe voaloboka tsara no namboleko nahoana ianao no namoaka voalobo-dratsy zany nampatonga andreny teny miverimberina amintsika fiangonana reny foana hoe ny sapan'izay tsy mamody esorona satria mila fiomanana ara-panahy ambony dia ambony sy ngeza be ty zavatra miandry antsika fiangonana ity fa raha tsy voaomantsika amin'ny lafiny ara-panahy fa mbola variana amin'izao tontolo zao sy ny arena sy ny volan'izao tontolo zao dia tsy ataten'izany fanenjehana izany ianao fa dia andrain'io marika io ka nampitandrina tsara ny soratra masina fa mafy sady enjana le lalàna mivoaka hatrany amin'ilay fanamelona ho faty fa mafy koa ny afatry ny anjely mampitandrina fa raha misy ozy izy mandray izany marika izany raha misy mekoko ny lony zany bibidia sy ny sariny izany dia miomana fa hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra very fotsiny ny fanoloran-tena sy ny fanompoana oatra amin'izay misy olona milaza fa tsy izy tsono nontsika no nipitan'ny Jordany tsy izy tsono nontsika satria no foty sy mange zany angano maizy ianao sy ny tsy maizy ianao sy ny tsy matsizy ianao zany zavatra ivelan'ny marika famantarana antsika izany fa na manao fitafiana foty sy manga ary ianao ka mandray n'io mariky ny bibidia io resy ka nandray an'io dia milaza aminao fa hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra ianao vao maika ianao moa fa tsy manao ny foty sy manga resy vao maika ianao fa tsy malala an'izany resy fitsika angeny nomen'Andriamanitra n'izany afatra izany tsika voakan'Andriamanitra ato tokantrano aty eran'ny Madagasikara mare zany afatra zany hatra ty-ampitan-dranomasina nomena an'izany no fidina na alala an'izany fa tsy nitoetrana loholona na nitoetrana pastera na nitoetrana diakona na toetrana mpiara-mivavaka no fototry ny famonjenanao ka rehefa mety aminao iny dia mivavaka ianao fa rehefa tsy mety aminao iny dia kivy ianao dia tsy mivavaka na ny problema amin'ny fiainanao satria kivy ianao amin'ny fiainana ny amin'ny vady na amin'ny zanaka na amin'ny ray aman-dreny na ny amin'ny fivelomana sy ny fitadiavana fa io na kely na mahantra na manan-karena na andevo na tsy andevo hampandray sy ny marika fa na kely na manan-karena na mahantra na tsy andevo koa mpitandreman'Andriamanitra koa
fa ao anatin'ny kajy ny olona ao anatin'izany daholo zany ny olona tefany zany afatra zany fa isorony divainy fahatezenan'Andriamanitra zao ny resahany ato amin'ity fiangonana faharoa ato amin'ny Simirina ity Apokalipsy toko faharoa Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 12 Simirina dikany hoe Simirina dia fangidina sovalomena izy ao amin'ny tombo kase faharoa sovalomena milaza lokomena ramandrika fa nandrify amin'ilay lalàna mivoaka ho fanameloanao faty izy ity zany zao ny lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velony indray fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao dia inoy tsara zany amin'ny vaninandro ivoahany io lalàna io fahoriana be sy fahantrana be no andalovan'ny voaka an'Andriamanitra rehetra ary eo ny mamafy azy ka tonga ny olona sasany ho resy ka andray ny mariky ny bibidia eny amin'ny andrina eny amin'ny tanana satria mafy le fahoriana sy ny fahantrana fantatra Jesosy anefa n'izy io izy ka nambarany na eo ary zany ozy izy dia tadio fa manan-karena ianao ary ny fitenenan-dratsy zay ataony zay milaza ny tenany ho jiosy kanjotra izy fa sinagogany Satana fa mitranga koa io amin'izao fotoana zao betabe ny olona efa miteny ratsy zao afatra zao zay milaza ny tenany ho jiosy nefa gasypetaka ny ankamaroany ireny olona ireny ary tsy mahay teny hebreo akoriny tsy afaka miresaka teny hebreo akoriny nefa dia ny fanaratsiana sy ny fanenjehana no ataony milaza ny tenany ho jiosy izy ireny ozy izy nefa inona ozy izy sinagogany Satana aza mataora zay fiaretanareo indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo tranomaizina mba voazaha toetra ianareo ary anapahoriana afoloana anapahoriana firy ozy izy ampidirina iza atranomaizina anapahoriana firy taona zany afoloana zany 10 taona aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sariboninaritry ny fiainana raha ohatra tsika tsy hatoky hatramin'ny fahafatesana dia aza miteka na totokatrano ato ary zay hatoky hatramin'ny fahafatesana dia mite hafa mafy na atao tokatrano ato atao vireny manodidina fa rehefa tsy hatoky ianao dia aza mitehaka ary rehefa tsy apokalipsy koa anao aza mitehaka ny amin'izany koa fa ianao ve hatoky hatramin'ny fahafatesana fa teneniny tamin'izany anapahoriana afoloana firy taona ozy izy zany ianao amin'izay ary ity vaovao lehibe ity vaovao nivoaka tamin'ity volana janoary ity taona 17 sy 2000 tsy dia nisy akony ho an'izao tontolo izao ity fanambarana ity tsy nisy akony satria zava-miafina nafenina ho an'izao tontolo izao sy ny mpanapaka an'izao tontolo izao ary manisy olona vitsivitsy fantatro hatramina mpanao gazety hatramina olona miliardera nilazako ity vaovao ity fa tsy nisy akony mihitsy teo aminy tsy zavatra fantany na ny ray ary dia nao hoe sinona koa zany zavatra tsisy dikan'izany dia tena marina mihitsy ny soratra masina hoe nafenina izany fahendreny zany any amin'izao tontolo izao sy mpanapaka an'izao tontolo izao tena zany tsisy réaction tsisy zavatra fantany mihitsy na ny kely ary nefa zavatra miantra amin'ny ainy dehibe n'ilay zavatra fanambarana ho antsika voaka an'Andriamanitra koa zay tsy mahalala ny fampianarany apokalipsy zay tsy mianatra ny boky ny apokalipsy koa eo ary ny boky ny apokalipsy mivoaka tsisy mividy tena mialatsiny fa tonga amin'ny fiteny hoe voalalana ambonga mbaka ny tompony ary tsy tia nefa ilay zavatra ohatran' izay ny apokalipsy zao mivoaka dia io anapahoriana foloana io mihitsy ny ilazany azy ato fanambarana mezinezina ho an'ny olona malala ny zava-miafina voaka tamin'ny vaovaon'ny Euronews vakiko izy amin'ny teny anglisy dia ho adikako amin'ny teny frantsay dia enotsika ny heviny amin'ny teny gasy
zao zany fanambarana izany. Every Sunday is no designated National Day of Prayer. Anyone who refuses to observe Sunday will be rebaptized, waterboarded, or sent to jail for 10 years. Zao no dikany amin'ny teny frantsay. Chaque dimanche est désormais désigné jour national de prière. Quiconque refuse d'observer le dimanche sera baptisé, planté à l'eau ou envoyé en prison pendant 10 ans. Zay ny dikany amin'ny teny frantsay. Avokako amin'ny teny gasy indray. Ny andro natokana ivavahana eto amin'ny firenena Amerikana dia natokana ho andro alahady. Niza mandahy tsy manaiky anaja anamasina ny andro alahady dia iverenana atao batisa indray. Mba hitany rano Jordan indray zany zareo raha izany ny fandehana. Planté à l'eau ou envoyé en prison pendant 10 ans. Ajoboka ny anaty rano ho an'izay tsy mety manamasina sy mivavaka amin'ny andro alahady, ary dia ampidirana ponja mandritry ny 10 taona. Anam-pahoriana hafirina ozy izy lazainy ny azy tato amin'ny apokalipsy hafoloana 10 andro 4 taona 10 taona. Tsy mbola maneran-tany izy ty, fa io le biby dia faharoa namoaka azy araka ny voalazan'ny apokalipsy. Izay filazantsara nomena ho fantatry ny olona rehetra ny torintsika. Nanomboka namoaka azy izy io ao amin'ny firenena misy azy, ary izy io nefa no voalaza fa hanerin'ny olona kokony lohany le biby dia voalohany. Dia fa manomboka izy io zany zao, fa mivoaka io lalàna io, ary io fiakofana io dia ampitaiko amintsika. Fa mivoaka io ny alahady, fa mbola ho avika io raha mipitso sy raha afaka pitso hanerenanao. Fa ho an'izay tsy mino Jesosy maty zoma dia tafiditra ao anatin'izany lalàna izany koa, satria izay ny fiakofana. Alahady ny fiakofana iray raha ny andro, fa Kristy maty zoma no ekofana amin'io alahady io. Dikan'izany rehefa manomboka miainga izy eo dia milaza amintsika voakan'Andriamanitra rehetra, milaza amintsika voakan'Andriamanitra rehetra, indrindra itsika apokalipsy. Tsy izay fiangonana mbola hiaraka amintsika raha pitso raha afaka pitso ka andraizany hafatra zany, fa manomboka izao ny fiomanana hiatrehana an'izany trangan-javatra mampivarahontsana izany. Manomboka izao zany, fa ny hafatritsika teo aloha tamin'ny perikôpo dia fa nampiomana antsika foana mampiomana. Hoe voakan'Andriamanitra, vitanao ve ny asanao? Vitanao ve fiangonanao taonao io? Mba voaka matoky ve anao hatramin'izao? Tena olona miorina ve anao? Vitanao ve ny asa fanompoana mpanaovina anao amin'ny fiangonana? Na inona asa andraikitra anao ao? Tsy haiko, diakona, korala, mpitendry zava-maneno, loholona, samartanina, mpanentana, mpihira. Samy manana ny andraikitra daholo tsika mpivavaka tsotra, manana ny diditsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ny famonjena selula, ny fanatitra, ny fahafolokarena sy ny sisa. Zany rehetrarehetra izany zany dia fa fitaizana fanefenanao. Tsika nanaraka ny fampianarana apokalipsy dia fa nambara tamintsika fa misy ny artikla 16 navoaka n'ity boky Rescapé de l'enfer ity. Izao no voasoratra ato amin'ity artikla ity. Ity taratasy ity dia ampitaiko amintsika tamin'ny 29 août 1985 ny voan'ity artikla ity, miresaka amin'ity mariky ny biby ity. Ho antsika nianatra ny boky ny apokalipsy efa nahalala azy tsara. Dia averiko amintsika ity artikla ity. Eno tsara, efa vita sonia izy io tamin'izany,
fa tany amin'ny 5,729 ny voan'izy ity fa mitranga izy amin'izao ny apahany amin'ity lalàna ity. Artikla voalohany, personne ne pourra expédier de lettre par voie postale sans avoir la marque. Tsy dia mahataitra antsika angamba zany hoe tsy misy afaka mandefa taratasy any amin'ny poste raha tsy manana ny marque. Article faharoa, personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque. Tsy misy tafiditra hiasa amin'ny orinasa raha tsy manana ny marque. Zany efa manaiky mikoka zany ianao ny dikan'izany. Dia miomana zany tsika izay manana entreprise rehetrarehetra sy ny mpiasa ny zone France rehetrarehetra fa tsy afaka hiasa any ianao raha tsy manaiky an'io marque io. Inona no hoaninao, inona milo mavady aman-janakao, ka misy asa omenanao ty amin'ny apokalypsy? Tsisy. Article fahatelo, aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Tsy misy zaza afaka mianatra raha tsy manaiky an'io marque io ny ray aman-dreniny. Mazava ho azy zany fa ny zaza madinika zany vao hiditra any amin'ny jardin d'enfant na any amin'ny 12e dia ny ray aman-dreniny takina, manana ny marque ianao sa tsy manana, mikohaka amin'izy ianao, dikan'izay tsy afaka mianatra ny zanakao. Ary tsy azo école ho ara-dalàna ijoro ara-dalàna koa ianao raha tsy manaiky an'izany koa mazava ho azy. Artikla fahaefatra, tsy mbola mahaliana antsika malagasy ity nefa ny any amin'ny firenena vahiny tratran'izy ity. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'organisation mondiale unique et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Tsy misy afaka azavady ny fiadiana rehetra dia apetraka eo ambany fiadidian'ny organisation mondiale tokana ary tsy misy mahazo mividy na mivarotra raha tsy manana ny marque. Zany ho sahirana zany ny silamo rehetra izay miady na ny sinoa na ny japonais na ny firenena hafa hividy fitaovam-piadiana hoentina miady fa raha tsy manana zany marque zany le firenena mazava ho azy ny filoham-pirenena sy ny gouvernement zany tsy mahazo mividy izany fitaovam-piadiana izany. Andininy fadimy, io le lazain'ny apokalypsy. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires ni être exploitant agricole sans cette marque. Tsisy afaka mividy na mivarotra ozy izy zay amidy eny an-tsena zany, ary tsisy afaka mamboly na mamokatra na mividy vokatra, mpanango-mokatra rehetra, tsisy afaka manao an'izany koa raha tsy manaiky ny fiakofana mandray io marika io niza na iza. Ary mbola raharaha mahatratra antsika rehetrarehetra. Artikla fahaenina, personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Tsisy olona mahavy mampiasa banky raha tsy manana ny marque. Aiza ny asiana ny volanao, ao atao an-trano, tafiany mpangalatra sy ny sisa, fa tsy maintsy mampiasa banky. Any amin'ny banky no ampiasainao raha hividy zavatra sy ny sisa, nefa ianao raha tsy manaiky ny marque io dia tsy mahazo mampiasa ny banky. Tafiditra daholo eo anatin'ny zavatra resantsika zany. Artikla fahafito, mbola nolazain'ny apokalypsy ihany ity. Artikla fahafito, si quelqu'un n'accepte pas ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni jusqu'à la peine de mort. Zay manohitra ireto artikla reto, raha misy tsy manaiky ireto artikla ireto, nizy izy na iza dia voasazy mafy ary ho saziana hatrany amin'ny fanameloana ho faty. Ka na matory ianao na mifoha amin'izany dia mahazo ianao amin'izany. Matory izy atory atao tokantrano ato, io matory ambony fandrina io avy lao atory ao, tsy hainao an'izany ampatoriny devoly. Isaky mandeha ny toroteny dia miesona foana, tsy mahavita hatramin'ny farany akoriny. Dia ty zava-dehibe ty dia mbola matory ihany ato, fanameloana hatrany fanameloana faty. Artikla fahavalo, personne ne pourra voyager sans avoir cette marque. Tsisy mahazo mandeha mivoyage. Artikla fahasivy, tous les engins d'exploration spatiale seront placés sous l'autorité de l'organisation mondiale unique. Tsy dia mahalina antsika zany, anjaroany zany. Artikla fahafolo, personne ne pourra ni rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque.
tsisy afaka manondrana entana. Ianareo mpanondrana vanille, mpanondrana vatsoa, mpanondrana volamena, mpanondrana boîte de rose atsokosoko. Raisy malaky ny marika afaka manao an'ireo foana nareo. Article faraky amby folo, il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Tamin'ny vao nanomboka ny fampianarana apokalypsy dia mbola vola FF ny vola frantsay samy nanana ny volana ny Allemagne azy. Dia efa navoaka antsika reto article reto any mpianatra voalohany na tateoriana antsika niaraka ny apokalypsy fa neno an'izany daholo. Fa tsy mbola nisy vola euro nitokana zany fa io fa manomboka tonga le vola euro fa 20 taona mahery koa izao. Andininy 12. Hozy izy ato amin'ny article 12. Il y aura une église unique et tous les membres de cette église mondiale célébreront leur culte le même jour, le dimanche. Isy fiangonana tokana eran-tany. Ary zany fiangonana tokana zany ny andro ivavahany sy amin'ny masininy dia andro tokana dia ny andro alahady. Efa mivoaka io article io. Bibidia voalohany no nanao signature azy io. Ary le bibidia faharoa ty no lazainy fa anerin'ny olona hanatanteraka azy. Dia nanao sini le bibidia faharoa fa ny andro natokany ivavahana dia ny andro alahady. Ary dia izay tsy manaiky aloha dia rebatizena. Ary raha mbola miziriziry dia ho gadraina 10 taona. 13, la pauvreté et la misère seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Ny fantrana, ny fahoriana ozy izy dia ho atsaraina ny fiainan'ny olona any amin'ny tany andalam-pandrosoana. Satria fa manaiky mikohaka daholiko, fa manaiky mandray ny marika daholiko. Article 14, personne ne pourra pratiquer la chasse ou la pêche sans avoir cette marque. Tsy mahazo miaza, tsy mahazo miompy trondro any sambaina raha tsy marika manana an'ireto marika reto zany. Zany rehetrarehetra zany ho avy aminao daholo zany. Ndininy fadimy, toutes les entreprises de transport du monde entier seront particulièrement bien traitées. Ny taxi be rehetrarehetra zany dia efa tsy hanampisondrotra ny fireny intsony fa ho karakaraina tsara. Ary article 20 farany ho an'izay mbola zatra mividy fanafody sy makany amin'ny hôpitaly rehefa marary, mampiasa ny diakapoko ny fanafody sy ny dokotera sy ny hôpitaly fa tsy mampiasa ny diakapoko Kristy. Dia hozy izy ny article 20, personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir cette marque. Tsy misy mahazo mitsabo tena any amin'ny hôpitaly raha tsy manana ny marque. Izany mampatonga an'ireny le taratasy fenonana amin'ny hôpitaly reny, inona ny fivavahanao, inona ny fiangonanao, inona ny fivavahanao sy ny fiangonanao. Le ao anatin'le fiangonana tokana eran-tany izay mivavaka afa-tsy amin'ny andro alahady ve sa ivelany. Ka rehetra tsabo tena any amin'ny hôpitaly dia raiso indray ny marika fa tsy afaka hitsabo tena antsony ianao. Zany ny fiangonana malala ny afatra lehibe androany. Nomen'Andriamanitra tsy maintsy ho lazaina amintsika. Kely sisa ny fotoana. Za dia samy laza eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nisy nafenoko Andriamanitra ny zavatra nambaranao fa dia nameko ny fiangonana. Tsy ny fiangonana apokalypsy ihany satria mandeha amin'ny radio izy ity, mandeha amin'ny internet izy ity. Misy olona tsy apokalypsy mihaino zany afatra zany. Fa raha tsy nitsokana Anjomara ka hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra sy sotro nitovay ny fahatezeran'Andriamanitra izao tontolo izao dia adinina amiko ny rahantsika sy ny ran'izao tontolo izao. Fa satria efa nitsokany Anjomara, na hiaino ny olona na tsy hiaino dia afaka miranareo izaho sy ny ankohonako. Mampiomana antsika voaka an'Andriamanitra rehetra ary. Ataovy ny asa fanompoana, fanomana tenanao rehetra. Raha mbola misy fitahiana omen'Andriamanitra anao na kely ho miavosa, ataovy izay zakanao fanomanana ny fiainam-panahinao, hiatrenao izany. Fa tadidio fa ny arenan'izao tontolo izao, ny voninahitry izao tontolo izao, io tanisana io. Fa raha te azo izany ianao dia tsy maintsy hanaiky izany marika izany ka hikoky eo anatrehany. Fa hoy ny afatry ny anjely fahatelo, raha misy resy ka mekohaka eo ny lomo bibidia sy ny sariny ka mandray marika eny amin'ny andriny na eny amin'ny tanany, raha tsorona raha misy resy
ka andeha hiverina amin'ny andro fivavahana, tsy izy. Andeha koka amin'i Jesosy, tsy izy. Tsy ho lazaiko intsony fa fantatritsika io. Handray ny marika satria tsy afaka hiasa eny amin'ny tanana, eny amin'ny andriny, tsy afaka hivarotra. Io ny fivelomana sy ny fitadiavana. Tsy afaka ny ampiasa ny banky, tsy afaka ampiasa ny entreprise sy ny société rehetrarehetra, tsy afaka ampianatra ny zanaka, tsy afaka ny exporte entana sy importe entana. Tombotsoa ranofo daholo zany rehetrarehetra izany. Tsy afaka hisabotena any amin'ny hôpitaly, tsy afaka ny ampiasa ny banky sy ny sisa sy ny sisa. Tadidio fa hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra ianao raha ohatra ka milefitra amin'izany. Ary dia milaza pahabe maso horetany horen-danitra fa tsy mampatahotra amin'ny tenen'izany. Na ora-pitso ary dia ho faty, na ora afaka pitso ary dia hisy hitifitra amin'ny basy, na ambadiky ny afaka pitso ary hisy hamono, satria mikitikitika zavatra tsy tokony hokitihana. Ary fahefana izay ambonin'ny fahefana eto amin'ity tany ity no ianarana hiendry, mianan-kendry mba mizesta hoy ny fitenenana fa izy ianao no samy mamoaka an'izany. Fa izay no nampanaovan'Andriamanitra anahy ny mission ho ataoko, hanambara izany zava-miafina izany. Mihaino ny voaka an'Andriamanitra miandry anazy ny arivo-taona, ny fitsanganana amin'ny maty hiaraka amin'ny Kristy mandrakizay. Tsy haino ny voaka an'Andriamanitra fa ny ataony ihany no ataony, ny fiainany ihany ny fiainany. Miala tsiny miala fondro amintsika fa tsy ho afabela amin'io afatra io ianao, satria efa mivoaka izy io amin'izao fotoana izao. Mivoaka izy amin'izao fotoana izao. Dia mirary soantsika voaka an'Andriamanitra rehetra ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Tsangantsika fiangonana hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Ho anao ato tokantrano ato, raha azonao ataoko ary ny mekohaka, andeha ekohaka. Andehantsika fiangonana rehetra hamonjy toerana ekohaka, hangataka ny hery amin'Andriamanitra, hiatrehantsika izany zavatra ngezabe izay ho avy izany, mba hahafahantsika mijoro tokoa rehefa ho tonga aty amin'ny firenentsika malagasy izany, satria dia mafy ny ady mbola miandry antsika. Samy mivavaka ary ianao ato tokantrano ato, mialao ambony fandriana ao, misora ambony seza ao, mekofa ianao. Androany nanomezan'Andriamanitra hery sy ny fanamasinao tsika, hiatrehantsika izany ady izany ka hivoahantsika mpandresy kararoty amin'izao ora andrenesantsika izao afatra sy toroteny izao. Samy mivavaka ary. Jehovah Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Tsy manao na inona tokoa aho ianao Jehovah tompony maro, raha tsy milaza ny hevitro amin'ny mpaminany mpanompoko. Izany hoe na handringana ianao na hita dia tsy manatanteraka izany raha tsy efa mampandresy mampilaza melo. Ankehitriny Jehovah Andriamanitra raha eo, mampangororo, mampitebiteby tokoa ny miandry ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, satria mihatanteraka ny teny, ny zava-miafina nambaranao tamin'ny apôstôly Jaona. Ilay filazantsara mandrakizay ho torina amin'izay monina ambony tany sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nomenao zany afatra zany 20 taona teoriana Tompo, mampiomana amin'izao fotoana izao fa atombotra ny andro, kely sisa ny fotoana. Raha tany amin'ny 1985 no nefa nivoaka izany artikle 9 izany, dia toy ny elina nandalo fotsiny ny 13 taona, satria 13 taona lasa izany ankehitriny, fa indro fa mivoaka izany artikla amin'ny andro fivavahana amin'ny alahady izany. Ary efa hitanay avokoa ireo famantarana rehetra momba ny fivarotana sy ny fividianana, ny fitsaboana tena amin'ny hôpitaly sy ny banky sy ny fitaterana, fanondranana entana ny ivelany sy ty anatiny sy ny fanafarana izany entana izany, na ny fampianarana azy. Fa raha ny teknôlôjia izay efa omaniny Satana sy ny dragona amin'izao fotoana izao
dia efa mirona makany amin'izany fandraisana marika izany ka tsy hafana hividy sy hivarotra na mpiasa banky na mpianatra ny zanaka na izay atao rehetra raha tsy manana ny marika iraisany rehetrarehetra. Ary ankehitriny Jehovah Tompo dia efa mivoaka ny lalàna azy hoe anapahoriana foloana ianao. Tsy mbola tonga eto amin'ny firenenay izany fa nataonao fahatratray mialoha satria le biby dia faharoa no anatanteraka izany. Indro tokoa Tompo ankehitriny fa tsy manangasanga intsony fa efa mipoitra izany. Koa dia mangataka aminao zay Jehovah Andriamanitra ray eo, mivavaka aminao zay fiangonana izay tsiraray avy, ny tenako manokana koa mba ho tafianao hery izay Tompo, mba ho vonona amin'izany ady ny Aramagedona ifanaovany marina sy ny diso izany, ny andro ivavahana izany, ny amin'ny Kristy sandoka sy Kristy mpamono izao tontolo izao, mba omenao ny fanahy masina ka ho vonona ane ny vahoakanao Tompo hiatrika izany, ka tsisy na dia voambary ray ho latsaka ny tany azy fa mba haresy izany mariky ny bibidia sy ny sariny izany izay, ka tsisy na dia ray aza mivahoakanao Tompo andeha ekohaka ka handray izany marika izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray eo, raha maha olona anay, raha ny herinay tsy tanjakay dia tsy hatohitra izany izahay. Raha mbola tia izao tontolo izao sy ny harena amin'izao tontolo izao mandainga sy mamitaka sy maloto izahay, ka mbola hifikitra amin'izao tontolo izao tokoa ny fonay eto amin'ity Babilôna ity, dia efa nanambarako ianao Tompo fa aza ankinina sy apetraka amin'ny tanàna ho rava ny fonareo sy ny finoanareo. Dia Babilôna lehibe izay lazain'ny anjely ho rava io Babilôna lehibe io. Misaotra Andriamanitra ray eo, fohy ny fahalalànay sy ny fisainanay, izay ny vavaka azonay angatahana Tompo, tafio hery izay mba vonona hiatrika izany. Misaotra anao Andriamanitra ray eo fa na dia mpanompo sy mahasoa tsy mendrika ary ny tenako sy ny ankohonako, dia mbola nomenao tombonandro koa hitondra izany hafatra izany. Tsy misy tompony ampitso izay ray eo, ary za koa dia tsy niandro efa mba havoana ny fahafatesana voapity izany amin'ny fiangonana, na ny andro efa marary efa andao ty tany ity vao napity izany hafatra izany, fa amin'izao mbola hery sy tanjaka izao dia nambarako izany satria tsy tompony ampitsony amin'ny fiainana koa. Fa ndao sanatria ka mikipo ny masoko nefa tsy voambary izany dia ho adinina aminahy nrandro olona reo, nahoana tsy nambary anao izany tamin'ny anao mbola nihiratra nefa nomenanao melohan'ny fotoana. Koa dia misaotra anao Andriamanitra ray eo fa tokony nataoko ihany nataoko fa tsy navita izay tokony nataoko fa na dia tsy mendrika raha dia mbola afaka nitondra izany hafatra izany. Koa dia mideranao ray eo, mankalaza anao Jehovah Andriamanitra ray eo, anao nidera sy niatra sy mivoninahitra mandrakizay, ho an'ilay zanakony kosa ny saotra hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleloia, amen. Saorantsika Andriamanitra, koa dia manasantsika ary amonjy toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany izy afatra voalaza izay. Amen.